Ampitsikina tanteraka indray no etidiana ny tokantrano amin'izao alina izao tokolasy tokovavy manasitra ny arahaba ary manasanao indray anaraka ny vaovao atsika isan'ny vaovao isongatina indray ary amin'izao alina izao ny mikasika indrindra ny fahatongavan'ireo fiara ronjato amin'ireo fiara katikataka ny Général Camille Vital miisa 570 izay tonga efa tonga eny amin'ny lapa-panjakana Iavoloha ary efa noraisina avy eo anivon'ny firenen'ny Republika izany ho tsinjaraina amin'ireo tompona ndraiky mpanjakana ambony amin'ny alalan'ny firisana Antarby kosa no anatanterahana ny fanadiadiana isa tokantrano izay tanterahana iarahana amin'ny statiny Achani ary izay vantsiny banky iraisam-pirenena vola ary ny PGDI vola amin'ity indray mitoraka ety ao anatin'ny fanatanterahana ny fifidianana mahatratra 3 alina sy 2 hetsy dolara ny teti-bola ampiasaina anatontosana izany eny amin'ny kianjam-bomanga kely no ankalazana ny taom-baovao malagasy amin'ity taona 2024 sy 2025 ity izay atongoka ny 17 ny volana martsa ho avy izao izany avy hatramin'ny resika dia iroso ao anatin'ny votoatin'ny vaovao santaritsika indrindra ao anatin'ny vaovao mahakasika indrindra ny ireo fiara izay tonga ety amin'ny lapa-panjakana Iavoloha izay moa raha niala tany amin'ny sirana sambony Thomas ny alakamisy teo dia efa tonga amin'ny lapa-panjakana Iavoloha ny ampahany voalohany amin'ireo fiara tsy mataho-dalana ny Général Camille Vital karonjato hatreto no efa tonga eto Antananarivo fantatra fa orinasa aziatsika mivondrona ao anatin'ny vondrona orinasa lehibe misehatra amin'ny fanamboarana fiarakodia no nanolotra ireto fiara ireto mba ampiasain'ny fanjakana malagasy raha baka andrimanalina nanao fadadina nakanisary mamy Samuel. Vondrona lehibe iray ahitana orinasa aziatika maro ny fantatra fa tompon'ireo fiara 4x4 misy 570 nitazonina teny amin'ny serana Antsamon'i Thomas hatramin'ny volana Oktobra teo. Mironjato tamin'ireo fiara 4x4 ny Général Camille Vital ireo ny fantatra fa efa tonga ety amin'ny lapa-panjakana Iavoloha androany araka ny tatitra nataon'ny mpanolontsaina manokana ny filohan'ny Repoblika Andriamatoa Jobarsan. Ny fiadidinana Repoblika no mandray ireo fiara ireo izay tsinjary izany amin'ireo tompona ndraiky mpanjakana ambony. Ny filohan'ny Repoblika no amaritra ireo olona fanjakana ampiasa azy ireo. Mbola andalana kosa ny famolavolana ny fifanaraha-piara-miasa amin'ny fanjakana malagasy sy ity vondrona na orinasa aziatika na fanomezana ireto fiara ireto ity ka miankina amin'izay no setry ny ireto fanomezana ireto. Nitakano izy dia mazava loatra ny olona nanome an'izao fiara zao dia avy any Azia izareo reo dia efa zatra miasa amin'ny firenena afrikanina maro ka amin'izao tindry mandeha izy dia ariasa Madagasikara mazava loatra fa ny fanomezana tahaka an'izao dia tafiditra anatina fiara-miasa dia ny fiara-miasa zay zany ataoko hoe mbola faritana manaraka ny fiara-miasa fa ny azo atsidika fotsiny avy hatrany dia hoe ny fiara-miasa tia napetraka ny eto Madagasikara dia partenariat public privé zay foana tsy voa hoe zao itsika nanao an'izany fa efa hatramin'izay zany dia zay no tadiavinao apetraka eto ary dia amin'izay partenariat public privé zany mazava loatra fa ny lalakevitra mipaiko an'izay dia le hoe partenariat gagnant-gagnant win-win zay formule zay no entina mampandroso zay ny androsoan'ny firenena maro ary zay koa no lalana andehanantsika malagasy hoe zao vao anao an'izany fifanisy zany hatramin'izay ka dia zao dia efa tafiditra sady amin'izay partenariat zay. Ny fanjakana malagasy no miantoka zato isan-jato ny hetra sy ny haban'ilaina tamin'ny fanafarana azy ireo ary feno avokoa ny andota taratasy mahakasika izany. Tsy misy idiran'ny Général Camille Vital ireto fiara ireto noho ireo atota taratasy mahakasika azy tsy misoratra aminy. Tsy misy idirany famotsiam-bola ihany koa raha ny fanamarihana teto. Mety miteny an'izany any izy zay ny antony nahatongavan'ny zareo taty laza mazava hoe inona ny antony mahatonga an'izany dia hoe raha izany roa ny tompony dia aleo atao mazava tsara ny taratasy fa izahay tompony no manolotra direkta any fitondrana malagasy tamin'ny formule teo aloha mantsy dia zao hoe ny tompony no manolotra anazy amin'ny anarana orinasa anankiray eto Madagasikara dia le orinasa iny no manome dia zay ny mahatonga an'le hoe saut de blanchiment d'argent ty zavatra ty dia hoy zay hoe raha izany fandehany maninona moa tsy le tompony mihitsy no miteny omeko an'izay tena tia nomaina azy le izy dia zay ny mahatonga an'izy hoe ny tompony mihitsy nefa miteny omena ny fitondrana malagasy le izy ka ny natao hoe ny famotsim-bola aloha angamba ny ataoko hoe ny fitondrana teo aloha nefa mahafantatra an'le olona le afaka miteny reo raha hoe tena zay marina le izy fa araka tegna teo reo olona reo fa tonga teto tamin'ny 2010 dikan'izany efa nisy fampiresahana tamin'ireo olon'ireo ary mazava tsara fa hatatry ry zareo tsara fa
tsy ilana ny famotsim-bolo mihitsy ny zavatra tiany atao fa tena fiara-miasa fanampiana ny Madagasikara. Amin'ny herinandro avy izao no tonga ireo fiara 4x4 dimampolo amin'ny zato ambiny ary efa nanambarany teo an'ilo ny fiadidiana repoblika fa mbola ho maro ireo fiara ho avy ao anatin'ny fiara-miasa ny fanjakana malagasy hatrany amin'ireo mpandrara aziatika. Androany no nandraisana tamin'ny fomba ofisialy ireo fiara 4x4 ireo teto amin'ny lampam-panjakana Iavoloha.